io hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika ry havako. Andeha hiaraka hivavaka ary isika. Indray ny hafalianay Tompo amin'izao herinandro vaovao izao. Herinandro izay hirarianay tokoa, iarahana lalana aminao hatrany. Noho izany dia Jesosy Kristy, enganenao hameno ny fonay, ary indrindra ianao fanahy masina, hitari-dalana anay amin'izay ataonay rehetra, mba azahoanay manome voninahitra anao, azahoanay mijoro vavolombelonao, ary indrindra Tompo mahatoky amin'izay atao rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ry havana, herinandro voalohany, andiniantsika ny hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino ity herinandro ity. Ny azo atao hoe mahatoky ry havana dia olona manana toetra izay manaiky, ary indrindra tsy mivadika amin'ny fanekena izay efa nataony, ary marina izy amin'izay ataony rehetra ihany koa. Eny, na dia amin'izay heverina hoe kely indrindra aza. Ny mofinahy navoaka ny sekoly Lady FJKM dia manolotra antsika andininy soratra masina roa amin'ity volana ity, hodiniana ny amin'izany hoe manaiky ary indrindra marina, na dia amin'ny zavatra kely indrindra ary. Izany ny atao hoe olona mahatoky ry havana. Dia hita izany amin'ny Matthieu 10:21-20 sy ny Luka 4:20-10. Noho izany dia manentana antsika mba hanaraka ny mofinahy navoaka ny sekoly Lady FJKM araka izany. Fa hozaraina amintsika anio kosa dia nobolina toko 20, 19 ka hatramin'ny 17 andinga vakiana amin'ny anaran'i Jesoa izany. Maro ny olona samy midera ny soa ataon'ny tenany avy, fa izay olona mahatoky, iza moa no mahita azy? Izay olona marina, mandeha amin'ny fahitsiny, sambatra ny zanany, mandimby azy. Amen. Ireto andinin-tsoratra masina roa izay novakiana tamintsika teo ireo ry havana dia milaza fa tsara ny fanahana toetra mahatoky amin'ny atao rehetra, na dia sarotra aza ny mahita olona tena mahatoky amin'ny fiainany rehetra isan'andro isan'andro, eny hatramin'ny kely indrindra. Fa izao atao tanjona ry havana ny fananana toetra mahatoky, ary ezahana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina isan'andro. Tsara ny mahatoky, fa tsy izany ihany akory ry havana, fa tena zava-dehibe koa ny hoe fananana toetra mahatoky ho anao, indrindra tahaka anay izao hoe raim-pianakaviana, fa mitondra fahasoavana, mitondra fahasambarana sy fitahiana koa izany araka ny hitany soratra masina eto. Azony zanany, azony taranaka mifandimby. Izany hoe rehefa mahatoky ianao, mitana ny teny, rehefa nanaiky dia izao, tantera ho hatramin'ny farany, fa tsy maninona koa raha toa hoe ety am-piandohana dia miteny mihitsy hoe tsia, tsy mahavita ry havana. Izany ny olona mahatoky, mitana ny teniny ary miezaka manao marina, eny na dia mikely indrindra aza. Dia irariana ry havana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina mba ho vitako sy ho vitanao izany. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Hivavaka ary isika. Eny Tompo, na dia sarotra tokoa aza ny mahita olona mahatoky ary tena marina araka ny nambara teo, dia ampio izay mba ho tena fiainanay izany, mba ho tanjona kendrenay izany, dia mba hijoroanay vavolombelona kosa Tompo, fa tsy ho resin'ny kolokolo samihafa izay. Dia irina sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany, amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako, amen.